Ilfosan'ireo mponina izay nifindra monina ivelan'ny renivohitra amin'izao ny fambolena tao anatin'ny 3 volana monja dia efa tafiakatra ny vokatra ny sakay lehibe na ny gros piment teny Soniedanana. Vokatra izay tsy mbola betsaka mpampiasa eto amintsika ny sakay lehibe ary tsy mbola mahazatra ny malagasy ny mampiasa azy saingy ny any ivelany kosa dia isan'ireo vokatra izay tediavina betsaka izy ity entina hitondrana hanitra sy tsiro ho an'ny sakafo. Ny olo izany izao vokatra fanondroan'ny miakatra avy any amin'ny exode zany totosana tamin'ny octobre novembre 2014 dia fa tonga ao anatin'le vokatra manara-penitra moantsika zany zao eo amin'ny fomba fitretena anazy ny atao zao miakatra avy any vokatra tonga Soamantsara aty Antananarivo dia miditra amin'ny phase manaraka zany ny traitement. Le traitement io zany ny fomba histokena anazy aman-taonany maro. Rehefa avy eo ny client zany à partir an'izy vita ohatran'izao anaty saumure io no commande anazy aty aminay. Ary izao zavatra hitantsika izao zany dia tout simplement fotsiny hoe avy amin'ny firaisan-kiny, avy amin'ny finoana ny zavatra napetraka sy natao zany satria mitomboka any amin'ny fotony mihitsy izay nanao an'izy hoe fampianarana an'ireo tantsafa avao izay avy aty amin'ny ville nandeha nidina amin'ny ambanivohitra zany sy ho association paysanne izay napetraka eto amin'ny région Analamanga Ray Manontolo. Ny fampahafantarana sy ny fampianarana ny malagasy amin'ny fanjifana itony karazana sakay lehibe itony indrindra izay no isan'ny mahasoa ny mpamokatra azy ireny. Hatramin'izao aloha dia mbola ny vahiny ny tena mpanjifa ity vokatra ity saingy mbola ny iray isan-jato ny vokatra ahondrana ihany no mbola vokarintsika eto an-toerana raha mila 500 hatramin'ny 900 taona ny vokatra takin'ny any ivelany. Mbola lavitra ny ezaka amin'ny famokarana saingy efa ary fomba kosa ny fikarakarana ny vokatra anisan'izany ohatra ny fahaizana mitahiry azy ireny mba tsy ho simba vetivety.